antsika indray ireo dekrea sy nalana fe an'izany fampiatsoana sy fanakatonana ny fivoriana jara-potoana eny amin'ny antemera tokoto zany. Rehefa toa filorefitriny antemera pirenena izay misolo rahamatofo filohan'ny antemera pirenena erabaratoko. Eo ihany koa ianao raharaha rahamatofo filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana rahanao zobe. Eo ihany koa ianareo solotena an'ireo minisitra na ny sampana hafa eto amin'ny firenena. Indrindra isika mampiatrano eo anareo olona mpikambana ambiramaritra, eo anareo olona namana ajaina, eo isika vahiny manakaja ajaina nasaina, eo anareo fianakaviana reny ny antemera andolona mpiara-miasa, eo ihany koa ianareo mpanao gazety namana, tompo-lahy sy tompo-vavy. Amparajana tokoa no sy ampitiavana no resapirenena toko eto amin'olonareo amin'izao lanonana fagnaranana ny asa izay natao taorian'ny fampiatsoana nataon'ny fitondram-panjakana mba hivoriany antemera andolona sy antemera pirenena ka nananganana ny natao hoe comité paritaire mixte afahana comité mixte paritaire mba afahana mandinika indray lay volavolan-dalàna PLA PL 001/2020 volavolan-dalàna zay misy ordonnance ndraisin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany amin'ny heritaona ka nitambatra ao fampatsivana fotsiny mataoko lapitsiny nitambatra tao lalàna telo zay fatisika efa tsy hitarana ny fandraisany kanefa zay ny fandamina teo ny momban'ny eritreritra ny fanenana ny isan'ny sena nyfanay amin'izany ny resaka lalàna fanovana amin'ny resaka référendum ary toratazany ihany koa ny resaka momban'ny lalàna feny arerakibon'ny tany. Tsy verina amin'izay fotoatiny tao fa efa tamin'ny lahateny fanokafana efa verabelana tsotsotra no mahazava-dehibe toy ny lalàna rehetrarehetra nefa ny mahazava-dehibe ihany koa misongadina an'ireo lalàna telo izay nalefa anatina lalàna anankiray ka dia nanano sarotra tokoa ny fandresen-dahatra teo amin'ny parlemanta rotota. Eny na dia ny hevitry ny olona samy hafa zay nareo hevitra teny ary dia sampidiavatra ihany hoe atao ahoana moa zany ny fampijery mialatsiny amin'ny fitenenana fa toa fangaro ao ny kosiny volona fitenenana teny malagasy moa zany. Laozana rehetra zany ary nezahana ny afahana ahita ny vahaolana ary vahaolana efa mipetraka ao amin'ny lalam-panorenantsika rehefa misy ny toy izany dia ny fananganana any commission mixte paritaire. Sambara teto amin'ny tantarany antemera pirenena sy ny antemera andolona no nahitana fananganana ny tsy maintsy nananganana an'izany commission mixte paritaire izany. Misy lalàna mifehy azy io, misy antony miantsona azy ara-dalàna mavisy mety fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny premier ministre tany amin'ny fitsarana ambony no lalam-panorenana satria efa ao anatin'ny lalam-panorenantsika zany fananontany izy ka natonga azy nampiantso amin'izao fivoriana izao nananganana zany. Tsisy mandamy mihitsy fa ara-dalàna fiantsona azy dia nijerevana ny fomba iasany
inona ny tanjona atongavana dia ao anatin'ny lalàna samihafa sy ny ataoko ireo lalàna mifeny ato anatiny na ny eto amin'ny Sénat izany na ny any antenimieran-dono izany dia misy lalàna mifeny ato anatiny règlement intérieur mamepetra ny momba an'izany fomba iasan'izany mifandray ary tsy maintsy mifandray amin'ny lalàna velona dia constitution izay lalàna ambony indrindra hiérarchie des lois. Rehefa nakambatra zany rehetra zany dia tazana fa tena fomba fiasan'ilay komity zany dia ny hita rijateny marimaritra iraisana rijateny na fanapahan-kevitra izay mivoaka ao anatin'izay. Hitantsika nefa fanana sarotra zany satria hevitra roa mifandaka mihitsy tamin'ny fotoan'andro satria ratification natao dia natao hoe eny satsy fa tsy afaka nanova enina dia telo karay ao anatin'ilay volavolana. Iza zany no raisina petraka ny fanontaniana zay ny ezahan'ireo raha nitatitra azo nezahany ireo solotenatsika rotota tao anatin'ny komity io nijerevana an'ireo lalàna rehetra mametra atraiza ny fahefana izany ary ahoana ny fomba fiasana zany neka tsy afaka miala amin'ny resaka fanajana ny maroisme sy ny demokrasia. Afaka ve sa tsy afaka manova an'ireo rijateny mpanao rijateny vaovao? Tsy afaka. Inona ary zany no antom-pivoriana, inona no ataony? Maneho teny izy ireo andinika nandritry ny fotoana maharitra dia namoaka laza fa tsy mahefa nandinika ilay ladinika satria tsy afaka mitondra rijateny vaovao iraisana. Ary ny lehibe indrindra anatin'izay dia voalaza mafisiko mihitsy toko satria manao vaniteny mifanalavitra koa na ifamaly satria samahazo fanamafisam-peo fantatra fa lavitra nay lehibe ny androm-panjakana zany fomba mampanao zany kanefa tsara ihany ny anazavana foikely hoe ahoana marina moa zany ny antony natonga an'izao. Raha mijery isika ny rengaviko mba samy ijery azany rehefa tonga fotoana raha ny règlement intérieur fe dia voalaza tsara fa rehefa miasa ny comité mixte paritaire io dia amoaka PV procès verbal anankiray iraisana zay fanapahany zareo tao ka io procès verbal io no alefan'ny président ny Sénat rehefa vita zany aralalàna fomba fiasa koa zany raha misy fivoriana atsika dia misy tsy maintsy misy fitanana an-tsoratra misy olona karamain'ity firenena ity eto amin'ny antemeran-dola sy antemeran'ny firenena reo tazanareo mandray an-tsoratra mandray feo dia mirakitra amin'izany ao anatin'ny tahirin-kevitra sy ny tahirin-tsoratra ka manolasa amin'izany ho ofisialy mitatitra any amin'izay lalomana tatitra ary voalaza mazava tsara fa ao aorianany tatitra voaray io avy aty amin'ny lehibe ny antemeram-pirenena sy lehibe ny antemeran-dola no alefany an'ireo premier ministre ahafahany manapa-kevitra satria raha tsy misy tokoa rijateny fanovana dia premier ministre manapa-kevitra hoe raha zany no izy dia omena ny antemeram-pirenena ny farany ahafahany manapa. Zay ny lalàna zay zany no nahagaga tokolasy tokovavy anazaroako ny teniko amin'io fa raiky amin'ny telopolo volana o dia naray taratasy ny tenako milaza marenan'ireo toa premier ministre fa araky ny tatitra zay voarainy dia nanapa-kevitra izy
fa faranana ka omena ny antenimieram-pirenena fanapakevitra farany. Nefa ny 1 septambra nepitso talaty zany ka ny fotro sasantanoany izay vao vita ofisialy vita soni ary naleka taratasy nakany amin'le ramatoa présidente assemblée nationale sy premier ministre ny asa vomiera zay vita tato nanina moa tato amin'ny sénat satria tato ny fivorina faharoa dia tato nanaovana azy eo izany mahatonga ny fanontaniana hoe inona izany lay firaketana an-tsoratra voalazana ny ramatoa premier ministre fa voarainy ny andro mbola tsy vita akory ireo PV zay didiny lalàna fa io ihany ny manakely tsy misy PV doublon fa io ihany ny manakely ary fantatry ny parlementaire tota zany PV zany ary tsisy ateto amin'ny antenimieran-dolona dia nahita fa ny premier atoandro tamin'ny 1 isika vao mivakina teto amasotsika lay fitanana an-tsoratra ofisialy mba famparana ireo komiteatsika teo natonga ny tsy fitikevitra raha teo aminay tota lehibe ny arom-panjakana telo tota moa zany satria napetrako nyfanontaniana ary efa nanao taratasy momba an'izany aho satria fanjakana dia hoentina amin'ny zavatra misoratra fa tsy hoentina eny amin'ny fampahalamba avao dia ino no raisiny fa misy lalàna mifehana zany ka dia nanainy andraikitra nanena ndraiky iny koa président de l'Assemblée nationale namaly amiko zany satria naveo taratasy kanefa dia adino tao anatin'izay taratasy fanaovana zay avy any aminy nampatsiahany io hoe aiza moa lay fireketana an-tsoratra ofisialy zay nalefa nakany ramatoa premier ministre zany mahatonga tsy ilana mbotsiary akoho zany titoko na ilana faraportana ny eto amin'ny firenetsika fa ny marina koa toko tsy azo afenina tsy ho zaka amin'ny firenetsika zany tsy fanarandahany zany zay no mahatonga antsika misoka fanjakana ray aman-dreny manome ohatra vahoaka koa tsy raisina tsy fitiavana akory na raisina famaniravira'ny lalàna akory fa miato tokoa amin'ny famerenana no amin'ny ara-tanàna inona mety totoiny fantatsika efa filopirenena no manana fahefana feny andinika an'izany hafaka manerina an'izany eto amin'n'olon'ny parlementa rehefa hitany fa misy tokoa ireo zavatra tsy fanarahana andraidraikitra amin'izany ny filoany antenimieran-dolona andefan'izany an'izany any amin'ny filopirenena satria dia misy lahatra tokoa fa misy tsy fanarahana tsy fanomezana tsiny aiza izy zany fa hoentitsika mandamina firenena ary ireo namana anjaina tantana misitra voray dia afatra hoe aza viravirana vahoaka aza viravirantsika tokoa reo olona vahoaka aloha ny marina tokoa no tenenina aminy aloha ny marina no ampanjakana eto amin'ny firenentsika alao ny ara-dalàna satria tsy misy ambony lalàna koa ndrindra isika lalàna ndrindra ny any amin'ny primature zay lehibe any administration eto amin'ny firenena mety ho diso ohatratsika rehetrarehetra mety misy tsikaritra nataon'ny mpiara-miasa tsisy mahadiso no mamerina zany satria tombotsoako ny firenena noresana koa zany koa ny amin'iny fa mbola misy moa ny volaza teo ny fomba samihafa hoentina mitady an'izany famarina zany mitady an'izany ara-dalàna zany eto amin'ny tany sy firenena ka mihitsy manantena ny tenako toko fa hijery amin'izany amin'ny fo mahitsy tsy hamiravira amin'izany amin'ny lafiny politika ireo olona manam-pahefana samihafa andinika an'izany satria nisy anatrany am-boalohany napetraka amin'ny fanontaniana dia ny tsy nametrahana mazava tsara hoe ratification no atao
ka ahoana zany fomba fiasa ilay komite le komite atsangana misy fifandraisana io ohatrany toa misy zavatra tsy mifandray tao anao mba samy andihitena ary tokony tsisy interprétation mihitsy mavoaka ny ireo manampaizana amin'izany fa io mba tonga ne izy samy mitona mieritreritra fa samy manana ny marina eny fa ny marina dia mitokana dia zay ara-dalàna ihany zay ny tombotsoa ambony ny firenentsika ka ao anatin'ny fotoany fitiava-tanin-drazana ty plasy tovavy no ametrahana an'izany fa tsy misy mihitsy manana tombotsoa anakotany tanin-drazantsika ty satria manahirana antsika raha miaina io raha mahita io fa kosa retina mandeha tsy hoe ao anatin'ny lara amenana ny pahasalamana isika dia saromana miaraka amin'izany ny demokrasia saromana miaraka amin'izany ny fanarahan-dalàna saromana miaraka amin'izany tsy ahafahana manohatra raha ohatra famozo amin'izany tsy ara-dalàna izany ataoko fa tsy azo ekeny izany ary tsy tokony atao amina firenena zay mandala ny teny arana mandala ny ara-dalàna toy ny firenentsika malagasy rehefa toa filolefitateny tokolasy tokovavy isika vetsika voatavavoaka ny aly amin'ity arety mandoza zay misy fitraikany lehibe eran'izao zao ity misaotran'andriamanitra tsika anao fampisaotra tamin'ireo ezaka maro zay nataona ny fotoana nahaky amambolana fa hoe mbolana izao dia tao nositsika mety naniady tamin'io aretin'io tao miainana foy tao mitondra takaitry fa voalatatra zany tao mbola nitsabo telo tao ny mivarotra ny fananana mivarotra rehetra zay mba entakely sisa tao an-trano entina nitsabo telo satria miaina lahatoka zany mbola mahatonga antsika rehetrarehetra tsy maintsy mitana satria tombola miodo ihany lay aretina madoza mandripaka eran'izao tontolo zao tazatsika zany any amin'ny firenena mandroso zay manana ataoko hoe fomba mampanao ary manana ny ampy tokoa hoentina miady amin'izany ary toa mbola hiverenany ilay amin'izao tontolo zao misy ihany koa nefa ny korotana samihafa nateraky io ve sa fa misy lay filazan'ilay filo frantsay taloha hoe melehibe loatra ny fracture sociale eto amin'izao tontolo zao ka mahatonga nampitondra na vahoaka miverina ary miverin-dalana mihitsy hoe zahay aloha zay malagasy aloha zay amerikanina aloha rahatay ialehibe kokoa izy hoe zay européanina aloha nefa anatin'izay izy hita ihany fa samy mba miaro tenany aloha satria samy mamparotra ny rapitso ary indrindrindra samy nefa mijery hoe ahoana kay ny anarenana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ara-ekônomika ara-politika mitakaitra ny veran'izany satria nampiseho zava-maromaro teo fomba fitantarana manaitra atsika rehetra mpanara vaovao no maheno filoham-pirenena lehibe anisany hoe tany lehibe indrindra eran'izao tontolo zao vomalimalo sa fampimalo no miantso ny satria ho avy ny fifidianana miantso ny mpakato azy milaza hoe andanonareo fidindro fa ny covid koa ve natonga zany mikorotana ny tany samihafa mididrantsika eto any afrikana ny covid toa ve natonga zany mety ny olona no tanatin'io satria betsaka fotoana azy rehetrrehetra jereva nanao anajery todiky eto amintsika irahantsika mahita iraha mahalala ny fahasiaranana ara-tsosialy fahasiaranana ara-ekônomika ny lafisako misy tamin'ity fotoana ity mba anairako momba ny fampianarana satria raha tehana babo ny olona ianao
dia io resaky fampianarana iny atokototo. Raha te hitazona ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana ka tsy afaka hiady hevitra aminao ianao dia io no ataonao tototo. Zay no anaovana ny tsoavana ho any. Betsaka ireo ezaka zay ataon'ny fitondram-panjakana mifanojo ve atraizany zakatsika anaona zay satria raha nandray ireo mpianatra université andro vitsivitsy lasy zay tadisolona tamiko izy dia gaga sy taranjo na fa tsy dia tsy fanojo tany amin'ny zavatra rehetrety loatra. Ay veka ireo afaka baka tamin'ny taona 2024 toko ka mbola tsy mihitriny amin'ny anjery manontolo e. Dia ho aizy ireo anao baka ndray zao ny 2024 dia ho aizy efitrano iny mpampianatra iny no andray an'izany. Mety tsy miteny hoe no fanahininsika fa zay ny fanjakana manao antsoavo tokoa satria ireo no avy ny firenentsika. Manao antsoavo an'ireo any amin'ny collège sy ny lycée, ireo any amin'ny tsy miakatra satria tsy maintsy tandremana fa eo no mampitombo ny elanelana misy eo amin'ny zanaka malagasy. Tsy ho rariny loatra zany raha sanatika hiverina indray rehefa tonga ny fotoana ka hoe ay venareo diplômé tany ananana tany fa tsy mba taty amin'ny toerana tsaratsara kokoa ka ampitombo ny elanelana indray zay fa nezana nandritry ny fotoana maharitra satria namparary piraitanindrazana izany tokolasy tokovavy. Isika nanana tokoe toerana tany amin'ireny afaka manao ny tsara fanadinana ny lafiny hoentina hidray asy ireny any amin'ny privé izany itsika taty amin'ny fanjakana. Dia indraindray mahatsikaritra samy université zao, université mpanjakana zao, samy manana maîtrise zao le olona nefa dia tazanao mihitsy hoe tany avo sy iveto. Tsy nahy tokoa ve le mpianatra zay nianatra tany ambazatany tany fa inona natongo zany so dia mba polikopy fotsiny mampianarana azy tany e fa tsy tonga tany no mpampianatra. Zay tsy maintsy hoy aho hoe tandremana amin'izao fanarena zao satria tsy dia za manokana tsy dia mety ampy loatra ny fahitana fa memitombo raha sanatria hoe nareo afaka mabaka tany maro voay zay afaka mabaka dia tao parobe azotsika na manty plazaina amin'izay tsy manamany akoa tanana lehibe ray za maro voay zany fa zay nitandremana zay satria no avy pirenena ko izy aho hoe manao antsoavo tsy maintsy manjery isika ny ahoana ny mapitso inona no atao lazaina ny marina inona ny zaka inona ny zaka ary ekena ny fampianona mahitana vahaolana iraisana. Tsisy vahaolana notanteraka eo fa tsisy mangidy tony sakay fa rehefa telerano telona ihany ka miangavy amin'ireo tokona ndraikitra ambony amin'izany mba hijery tony amin'ny lafiny ara-pahasalamana satria mitazana isika dia betsabetsaka ny olona zao voatazana ny aretina hafa zay mampitonga taketra ihany kio mamono ny olona tapoka tsy rehetrarehetra ny fiarahamonina any manenty mahatapoka ny olona mety misy tokony jerevana zany satria komoka voafehatsika tokoa lay aretina Covid-19 ka eny any toy ireo fepetra rehetrarehetra ahafahantsika miady amin'izany. Fepetra rehetrarehetra zay tsy maintsy anatin'ny fandanjalanjana satria efa be loatra fiatraikany eo amin'ny asa mandrarahany rehetra. Tapitra pitso sabotsy indray ny resaka telo floandro amin'ny amiena ara-pahasalamana. Za manokana dia tsoroko faroany amin'ny tena izay efa indromy ataona zay no efa nagataka milaza hevitro hoe aloha jany io mba ahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny fanarenana ny firenentsika
fa mafisina kosa nefa reo fepetra ara-pahasalamana satria mbola tsy vitany any ara-pahasalamana fa alao hiverina amin'olona anaty fanarahana amin'ny fepetra ny fiainana eto amin'ny firenena alao ny olona hivezivezy fa mafiso fanaraha-maso alao ny olona hiasa fa mafiso fiarahana-miasa alao ny olona andevina ny avany fa mafiso fitsirihana alao ny malagasy afaka hifamaky fa mafiso ny fitsirihana n'izany ary atokano ary tsaboy zay hitatsika fa mitondra zavana zany alao zay andeha manjanga fa efa ela zay alao zay mandeha any Toliara fa efa ela zay fa mafisitsika ny resaka fitsinjovana ny fahasalamana be reo olona very asa fanjakana ray aman-dreny isika tompoko atao an-daniny isika tsy anao tsy mifalavo isika atao koa isika ampanara-dalàna ny rehetrarehetra nefa eo isika tsy mahay tsy mandaja lavitra satria ray aman-dreny isika tsy miaro an'izaniza tompoko farana eno vala fitenenana nataona manampaizana lalàna anapokoa maro safakomana dia tena raisiko amin'ny fotsy saina tena tono misy lozy amin'ny marina nrazay retolo reto alao aloha lay zon'olombelona tompoko no arovantsika zany hoe mahatonga nyreny andafo reny hoe rehefa ririnina ny andro dia tsy azo loana ny olona na tsy mantofatrano ary fiarovana ny zona olombelona fa androany ianao manidy orinasa anankiray noho ny mety tsy fanarahan-dalàna tompoko dia mitombo zaza tsy mihinan-kanina reny mpianakaviana tsy manana ntsony sakafo menana zany nanao atsoavantsika tompona raikitra alaminy ny firenentsika tompoko tsy fiarovana an'izanizy zany fa fampajevana satria isika tompoko dia anisany olona ty afa zao tontolo zao miaraka amin'ny firenena maro tao amin'izany faovatsiny amin'izany fanajana zon'olombelona zany tovy amin'izany any ny ireo zavatra nitranga mampalahelo ohatra ray ohatra ny tany faravakana marina ny teniny any amatoronisitra ary niderazy mihitsy eto na samy teny ho atao sokafana fanadiadiny teny moa ny président miaratsy manolonanao zobenaka anao hoe mangataka mihitsy commission mixte satria tsy azo avela varomangatsika fa io mamparano firenentsika azo avela ny varomangatsika zany sotanao ny amatoronisitra ary misy manatena fa natao fotoana foy dia azady zany amin'izay mazava hoe aizy hoe zavatra nitranga tokony tsy avely zany toy zany reo fitantanana ny volam-panjakana zay takiny rehetrarehetra ny hoe alao mangarahary tokony anatin'ny fomba mampanao izany fa tokony tsy takiny akory raha mijery vaovao isika toko lasy toko vavy dia firenena anankiray afrikana ohatratsika dia tsy ampita amin'ny ranomasiny firenena keniana dia name baiko name didy ny filoham-pirenena keniana ny amoahana amin'ny atsipriany nampiasana ny 400 millions de dollars entina niady tamin'ny arety name baiko ny tao ministère de santé satria ny azy dia ministère de santé no mitantana nanena ny vola edivana amin'io ka rehefa nanao fanakianana ny olona hoe tsy nanondro an'izany hoe avoay marina fa misy ahiatsy havanana dia nanay fepetra mba tsy hijany ny varomantsika zany manao tsoavany itsika inona moa tsisy miteny mihitsy hoe ranona manao azao na fa zavatra ho azy zany zavatra tokony andeha ho azy ary zany fa tsy takiny akory satria mangarahary zay marary ny olona io zany tsy milaza hoe mitantarainy miarabe atory ny zavatra fantatra misy kosa nefa ny tsy afahan'ny fanjakana ilaza ny rehetra amin'ny fa raha zany fitantanana rahaboky zany dia tokony zany ary mora hovakiny tsirairay satria
toy izy manampaizana ihany no mahafantatra an'le izy nefa tsotra ihany anie zany raha hoe firy lany tamin'ny fanafody firy lany tamin'ireny sisisisisy reny zay nahitantsika vokany amin'izao fotoana izao satria manomkaresitsika io aretina io ka tsara tompoko tsy avelo marakovalo maratsika zany miaratsiny ihany keo tompoko rahatiny zon'olombelona lafitseny fa raisiko adidy mihitsy manao antsoavy eto amin'ny rahalahy moli satria dia nanafatra ny varemanjanany nanao antso amilohan'ny aretina mahazo azy any amin'ny fonja tazonanazy tontolo zao manao antso avo amin'ny filoam-pirenena ianareo tsy sanatria mihitra miraha-pitsarana tontoloko fa rehefa namaky ny certificat médical navoakan'ny dokotera ny fonja tompoko dia tsongofo tena tsongofo eo any keo reo mpiasa maro very asa zay niazo vonjy fa manao niezaka ny fitonam-panjakana tsara toizy reo tosika maro hoentinanarenana ny ara sosialy efa manao niezaka ny fitonam-panjakana misy ny tsy maintsy arenina misy ny fampianona tsy maintsy misy ny famianona satria mbola betsaka nyletsoka hitatsika ireny ary maninona ny tsoarena fa ahoana montsy afahantsika manarana an'ireny zaho dia anisan'ny faly tompolasy tovavy nahita fa ny vidiny vokatra malagasy ny fitonam-panjakana tany ambanivohitry Antsirabe tamin-kerinandro ary efa tazako azaraina teo Antananarivo eo Kaomaly tena tsara toy izy fa tsara fa mbola kely loatra kare karoty ditolina dia laisofily izay sy ny sisa fa zay ny hanavotatsika nyty reto valopolo isan-jato atao firenentsika zay velona ao anatin'izany serbe-arina any ambanivohitra izany toko fa rehefa mbola vary avany a Pakistan avany a Thailande avany a Chine no zaraitsika eto dia mbola sarotra satria hitatsika hoe ny fitonga vola malagasy eo milohan'ny ariary ka raha mba vokatra eto amintsika ihany re toko andao tsikatsika fisoroka fa andao tsika ho any ambanivohitra any ianareo manana anjara asa amin'izany a fa betsaka vokatra tsisy mividintsony any ka nefa tsika mamoaka volany indray voaka ny velany ivitanana andreo entana raha tsy misy hoe moa daholy fa misy toka ile izy sofa tsy karoty tamin'ny boaty na voatabia tamin'ny boaty na kabary tamin'ny boaty no zarainy fa mividina ny vokatry ny tatsara raha pitsy re tatsara eny mety tsy hitady tosika itsony tosika fameno sisy satria nahazo ny vola vokatry ny atsaikoana izy ary eny fa mba vidinentana aradrariny ny fitanana an'izany vokatra teny tatsara miakatra zao voanjo mety azo ahodina atao mba ho an'ny zaza marefo miakatra ny blakezy vary any a Kiangara any mbola efa tratra no zanany miantsoantso ny tatsahany atsy anakany fa tsy misy ny zezika na miaka bidy be ny zezika vokatry ny covid dolo hoe zany mila fandamina zany tompolasy tovavy zay antsoantso zay nataoko tanatina feo avo zay no ataoko antsoantso ihany ko tonga taty amin'ny andemeran'olona mba itsy ny fanjakana an'ireo mpiray-tanindrazana ireo farany tompoko misy avelo kely tata mararako azy raha nisy ny tsy fitovin-kevitra reto amin'ny firenentsika tamin'ny valan'nyfisoarivo anisany ao anatin'ny olona miterena mandarina zany mitena niraisiko tapahareritena sy fitiavaka-ndrazany zany na atao anatin'ny hevitra tsy mitovy ary anisany anankiray tena nafaly am-po ahy dia nahita ny ataoko hoe miarafitsy ny tompo fa olon-dehibe oloavy eto amin'ny firenena no mety votena nahita ataoko hoe reo karadia ara-politika tamin'ny filoam-pirenena teo aloha le Rakotoravamana
sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Andry Nirina Rajoelina nahitan'ireo rototo ireo teo amin'ny lohanay teo amin'ny lohako tamin'ny voaloha satria za reny no solotenan'ny filoha Rajaonarimampianina tamin'izany dia rehefa miady hevitra eo dia lasa ny saiko hoe hijanona amin'izay zany a hijanona amin'izay engany Andriamanitra hijanona amin'izay ary tsy misy tsony ny fifanenjerana amin'ireto olon-dehibe tsongorongolo eto amin'ny firenena malagasy ka tsy ho atao intsony amin'ny fotoana izay tsy maintsy ray ihany ny filotsiny fifanenjehana fitaovana fampifanenjehana satria raha taditsika dia manomboka tany amin'ny taona 2007 na 2006 dia efa niainana na mpandrafitra ny firenentsika izany tsy mendrika zany tsony no antsoavany tsy azo naovana valifaly tokony fanaovana politika fa manimba mandrafitra firenena mampivakivaky ny firenena izany kega reka tsy ho zany intsony fa mahatonga ny namohana izay dia hoe fifaniam-poko tamin'izany fotoana zany hoe ny zavatra lehibe ho azo ny firenena ity amin'ny fandaminana ny Krista amin'ny 2018 dia tsy misy intsony ny fifanenjehana ara-politika ka hoentina ampiasana ny fahefana satria tamin'ny fitondran'ny Rajoelina Rajaonarimampianina dia nizahany zany mba tsy hoentina fifanenjehana tsy misy akory ny tsy maty-marotana fa tsy hoentina fifanenjehana ny fahefana zay azo ka anaovana tsy mifanavy engany toko ma ilamina zany dia mba tsy anana asa intsony satria tao alohany mbola tsy vitan'ny réconciliation nationale ka tsy tokony volena intsony zany amin'izao taona 2024 zao ka isy indray eto amin'ny firenentsika hifanenjehana ka zay tonga amin'ny fitondrana dia anenjika an'izay rehetra rahana tsy maintsy ampiarina lasy fa tsy atao fitaovana ara-politika ny fanjakana ary fanjakana tsy tokony eo anatin'ny fianarana sotrany ramatoa lehiben'ny Assemblée nationale zay nasa ao anatin'ny fivorina saotra ny fitondrana-pananatanteraka ary miandrandra n'ireo fanampiana zay tokony neny fitrapitry zay monsieur le vice-président rariny sy hitsiny makasitraka fahasahina zay nataony teneny fa mipitrapitry zay magasy azy hoe to zanaka kalafa tokoa hoe sénateur fa eny na dia miparikiny eny tsy aby zay nalay atao tseny eny na dia nentinay asa toko dia natao ferana zazakamba antsika tokoa ohatra Sainte Marie sy Nosy io samy matsiaro rehefa varina nakany amin'ny Nosy Be mitondra fanjakana dia niantso zay vao Sainte Marie hoe zazakamba nany Sainte Marie sy Nosy ka tsy tokony misy tombo sy ala satria samy eto amin'ny firenena engany mba ho zany fitantanana satria ny olona mandalo fandrafy fanjakana natao aharitra ka tsy tokony hitoery eto amintsika na sanatria mivily amin'izany ny eritreritra ka mahatonga ny olona tsy ametraka n'izay sarotsara eo amin'ny fanjakana hoe fanjakana ray aman-dreny farany dia mazaraiko amintsika ity satria mitady ny fihavanana isika mitady ny fifamelana isika mitady ny tsaratsara kokoa isika misy filoham-pirenena algériana mamoaka n'ity teny ny fahaeleny ity oi Boumedienne jiaby no tena direry fa mahafinaritra mihitsy izy teny resaka fitantana teny tamin'ny teny frantsay izy hoe il faut tourner la page sans la déchirer amin'ny teny malagasy zany raha dia hoe alao fatika ny petseny fa zako vitina satria lasa tsy fanadiny fa zany akory tsy milasa fa itodika lasa foana ianao miaragananao avinao ao malagasy mandresy rehetrika rehetra masika ny tanonaratsika
soratokolahy, soratokovavy iambarako fa mikatona ny fomba ofisialy ity session extraordinaire natao teto amin'ny antenimera toy ity soratokolahy, soratokovavy.